Mahakasika ny toedra raha izay tena mafana any Toliarany amin'izao fotoana izao ny amin'ny fisamborana any colonel Fanampera dia Tezitra Mafy ny zanany izay nandefa hafatra mazava ho any mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary nanamafy moa izy tao anatin'izany no sady nampitandrina anireo mpitondra amin'izay fisamborana any colonel Fanampera izay. Ka ny pisipitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny raharaha fisamborana any colonel Fanampera sy ny Tezitra ny zanany lahy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Raha vantany vao miresaka any colonel Fanampera isika dia ny zavatra tonga ao an-tsainy tsirairay ho an'izay maharaka ny tantaram-pirenena sy ny maharaka ny zavamisy any amin'ny Toliara iny dia ray aman-dreny izay sady mpitandro ny filaminana ary azo lazaina fa nahavita be teo amin'ny tany sy ny firenena izany colonel Fanampera izany. Na dia teo aza ireo mpitondra izay nifandimby teo aloha dia efa niasa amin'ny mahampitandro ny filaminana azy izay hatrany raha i colonel Fanampera ary isany reherehan'ny Toliara moa ny fananandreo an'ity olo-mangan'izy ireo ity ary isany tena ray aman-dreny no sady andry ny ankinany ireo voakany Toliara efa hatramin'izay moa izany colonel Fanampera sy ny fijoroany ary ny fahasahiny manositra anireo zavatra hitany fa tsy mety raha toa ka ho atao any Toliara izay. Olona mahitsy fijery raha i colonel Fanampera, olona sahisahy izy amin'ny mahampitandro ny filaminana azy izay ary karazan'olona tsy manan-kilembenana mihitsy raha izany colonel Fanampera izany. Hanika maro ireo izay tena manaja azy amin'izay fomba fijeriny sy ny fomba fahaiza miainany eo anivon'ny fiarahamonina izay. Na dia masitsika fiteny raha izy dia hita fa tena olon'ny fiarahamonina raha izany colonel Fanampera izany. Raha io resaka base Toliara io no asiana resaka dia isan'ny olom-pirenena izay mahery fo efa nanositra anio fijoroan'io base Toliara io efa hatrany am-piandohana raha i colonel Fanampera ary isan'ny nitondra ny heviny mahakasika an'izany ihany koa moa i tompoko lahy amiral Didiratsiraka izay nilaza mazava tsara ary nitsondriny tao anatin'izany fa i colonel Fanampera dia tena tsy manan-kilembenana amin'io resaka base Toliara io ary rariny azy ho izy tamin'izay tao anatin'ny kabariny fonizy mbola velonaina tamin'izany fotoana izany. Ka efa hatramin'ny ela mandraka teny androany raha i colonel Fanampera dia efa nanositra ny fijoroan'io base Toliara io ary mbola niporofony moa izany tamin'iny herinandro iny izay nahitana azy isan'ny lohandoha ny mpitarika anireo olona izay niditra antsehatra amin'ny fanohirana ny fitsanganany izay orinasa base Toliara izay tany Toliara tany. Fotoana vitsy taoriany izay nitarihany anireo olona izay niditra antsehatra amin'ny fanohirana base Toliara zay dia indro ara fa voasambotra i colonel Fanampera ary mbola tsy fantatra mazava ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Hosetrin'izay fisamborana any colonel Fanampera izay dia maro ireo olo-pirenena izay samy naneho ny heviny mahakasika an'izay hoe tena tsy rariny raha izany no izy ho ireo izay mpanositra ny fitondrana raha vantany voanandresy nahita fa voasambotra i colonel Fanampera noho izay fanoherany an'ilay hoe fitsanganany orinasa base Toliara izay. Isan'ny hita naneho hevitra tao anatin'izany ny solombavambahoaka izay voafidy tao Mahajanga voalohany i Afakandro Kristian ary nilaza mazava tsara izy tamin'izany tao anatin'ny fanehoan-keviny fa isorako manokana ho izy Andriamatoa Tinika Roberto tamin'ny kabary izay nataony fony mbola fitondran'ny HVM izay nanositra ny fitsanganan'io orinasa base Toliara io.
satria mantsy nilaza itinyka Roberto tamin'izay fotoana izay fa efa tena extermination ny vahoaka mihitsy izao ataony fitondrana HVM zao izy ireo tamin'izany fotoana izany satria efa hita fa tena hamony vahoaka ny fijoron'io orinasa io. Taona vitsy aty aorina dia tsy nandrenesam-peo mahakasika an'izay fanoherana base toliara izay mantsy ity solombavambahoaka voafidy tao toliara voalohany ity ka izay indrindra no nahatonga any afakandro Kristian nangataka ampahabe maso aoka ho averinao indray iny fanambarana izay nataonao tamin'ireny fotoana ireny amin'ny fanoherana an'ilay base toliara. Naneho ny heviny ihany koa tetsy ankilan'izay ny zanakilahy ny colonel Fanampera izay naneho ny hatezerany sy ny tsy fahafaliany manoloana ny fisamborana any rainy izay mbola tsy fantatra ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao fa ny fantatra dia voasambotra fotsiny izy noho izay fitarihana an'ilay fidinan'ireo olona marobe teny amin'ny toerana hanaovana base toliara izay. Mazava ny hafatra izay nalefa n'ity zanakilahy ny colonel Fanampera ity ary tena miantefa manokana amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo rehetra mpomba any fitondrana amin'izao fotoana izao raha izany hafatry ny zanakilahy ny colonel Fanampera izany. Nampitandrina ny mpitondra fanjakana izy sy ireo zay mpomba ny fitondrana amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo zay mpomba ny fitondrana ao toliara renivohitra sy ny manodidina fa ho avy masika ho izy ilay valiny izao ataonareo izao fa tsy maintsy hitsangana araky ny nambarany hatrany izahay hanohitra an'izao zavatra hitanay fa tsy mety izao ary miomana ianareo fa ho raikitra ho izy ny ady raha toa ka tsy misy fiovana izao zava-misy izao tena leo tanteraka izahay araky ny nambarany ka efa tsy zaka intsony izao teritery mahazo anay etseroa izao. Noho mafisy ny tsara ihany koa tao anatin'izay fa raha misy ny zavatra manjo an'ilay rainy izany hoe raha misy ny zavatra manjo any colonel Fanampera dia miomana fa tsy ho zakanareo ny valin'izay araky ny nambarany hatrany. Mety azo lazaina ve izany fa tena efa niomana fatratra ity zanaky ny colonel Fanampera ity amin'ny fanoherana sy fiadina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao asa raha mba ahoana sy ahoana no mety ho toy ity raha ity raha toa ka tena ho tanterahany ity olomanga avy any toliara ity marina ireo zavatra rehetra izay voalaza tao anatin'ny horonan-tsary izay miparitaka iran-tapozoratsirasira Facebook izay ka dia samy mijerijery avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary manontany tena amin'izay hoe mety ahoana sy ahoana no mety ho toy ity raha ity raha toa ka samby hienjana na ireo mpanositra na ireo eo amin'ny fitondrana manoloana ny toedrara misy amin'izao fotoana izao. Ka izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.